Eto Andringitra, commune Ambanivohitra Ambohimanjaka, district Anambohitra Atrimo no anisan'ny voatokana ho toeram-pamokarana ambioka enti mamatsy ireo sehatr'asa mpamokatra zanakazo eto amintsika. Zanakazo roa alina no voavoly eto, ahitana karazany 5, ao ny akasia beravina, ny kininina madin-dravina, ny kininina matevi-koditra ary ny mantalisy ny frêne. Mivelatra amina velaran-tany 10 hektara ireo zanakazo ireo. Asa fikojakojana ho fanatsarana ny fitombon'ny hazo voavoly no atao eto. Eto amin'ity faritra Andringitra ity dia eo amin'ny 10 hektara no volena ka karazakazo anaky 5 zany no napetraka teto tamin'ny taona 2024. Dia ny antony kojakojainay azy zany amin'izao fahafenon'ny 5 taonany zao dia mba hanatsarana zany ny toetany sy ny hazavana sy ny zavatra maro samihafa zany izay tsaratsara kokoa ny fitombon'le hazo zany, satria ireo hazo ireo zany dia mila rovana koa zany amin'ny sanatria fiavian'ny afo. Izy ireo moa zany dia natao hosahana ambioka, zany hoe hotazana ambioka zany voafantina amin'ny fotoanandro zany rehefa matoy zany ny voan'izy ireo. Dia izay ny antony kojakojanay SNGF azy. Miara-miasa amin'izao hetsika tanterahin'ny SNGF izao ny farim-piadidian'ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala eto Analamanga sy ny commune ary ny fokon'olona ety an-toerana. Ny SNGF na Silo National des Graines Forestières moa zany izay adika hoe sompim-pirenena ho an'ny ambiokanala, dia misahana indrindrindrindra ny andraikitra voalohany zany dia ny famokarana sy ny fitsinjarana ambiokanala voafantina eto Madagasikara, mba azahoana zany mamatsy ireo asa fambolekazo rehetra amin'ny teknika maro samihafa. Ny asa tanterahanay zany dia ny fiotazana, ny fikarakarana ary ny fitehirizana ny ambioka. Ao anatin'izany koa ny famokarana zanakazo. Mba azahoana manatanteraka zany araka ny fenitra tokony izy ananana ny kalitao tsara zany amin'ireo ambioka na zanakazo aparitaky ny SNGF ireo, dia manao asa pikarohana koa izahay. Asa pikarohana zany eo amin'ny fanatsarana ny taranakazo, asa pikarohana eo amin'ny fahazahoana fitsiriana ny toetoetra ara-fiziolojika ny ambioka sy ny zanakazo ary ny hazo. Ary eo amin'le asa fitahirizana zany dia tsy maintsy fantatra koa zany hoe manahoana sy manahoana ny toetoetra n'le karazan-kazo izay azo tehirizina amin'ny alalan'ny ambioka ve sa tsy maintsy volena ihany. Amin'ny fanatanterahana an'izany dia misy ny Foibe zany ao Ambatobe Antananarivo ary misy ny Masovoa amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara. Mamaly ny politika pirenena voizina ankehitriny amin'ny fikendrena ny maitso ny nosy ity hetsika ataon'ny SNGF ity, enti miady amin'ny faharavana sy ny fahampotehan'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ity fambolekazo natao eto amin'ity alan'Andringitra dia tsara satria Andringitra efa ringitra izy ity zany teo aloha, dia ankehitriny zany izy efa miverina tsaratsara ary mino fa mbola hitoy izany fambolekazo zany dia ho rakitra ny ala tanteraka tokoa ty Andringitra ity ao aoriana kely ny izao fambolekazo zao. Dia manantena ny ministera mba ifamimetanana amin'ny vahoaka ety amin'ny commune Ambohimanjaka izahay.